Mandolotra ny arava-tompo lasy tompo vavy dia foana ny filazana fampitandremana mahakasika ny fahabetsahan'ny rotsakorana ao amin'ny faritra avaratra izay naharay izany. Etsy andanin'izay dia malefaka mivaratra azy eto Madagasikara noho ny fisian'ny andian-drahona atao amin'ny faritra atsimo nosy Tsikato. Mahazo vahana araka izany ny zavona aty amin'ny avoatany. Mety hisy ihany koa ny orana tandrifin-drahona tsirairay amin'ny faritra sasany eto amin'ny nositsika. Ato anatin'ny 3 andro ary dia misy vidina ny maripana amin'ny faritry ny avoatany indrindra ny amin'ny maraina, izany hoe somary mangatsiatsiaka ny maraina. Ny amin'ny tolakandro kosa dia miakatra miandalana ny aty amin'ny faritry ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Avy hatrany dia nitoetry ny andro amin'ny rapitsy sabotsy 20 ny volana aprily 2024 no atolotra ho antsika. Ho amin'ny maraina dia hanorana tandrifin-drahona ny avaratra Atsinanana sy avaratra andrefan'ny nosy any. Somary andraondraona kosa any amin'ny tendrony atsimo. Ny amin'ny faritra sisa dia ifandimy ny rahona sy masoandro fa iseho izany ao aorian'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritry ny avoatany. Ho amin'ny rapitsy tolakandro indray dia mbola hitoy ny orana tandrifin-drahona fa mety miatoato izany any amin'ny faritra Dianasy sy Savahiny, tahaka izay ihany koa any Ambatsoa, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androhy ary ny faritry Iorombe. Ny ankoatr'izay arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia ifandimy ny Maloka sy ny Ibalika. Ny maripana indray araka ny voalaza teny am-piandohana dia somary mamanala ny amin'ny voamaraina indrindra ny aty amin'ny faritry ny avoatany. Andeha jerentsika ny Antsibiriany. Amin'izay avoatany izay dia 10 hatramin'ny 24 degré Celsius ny tontolo andro. Ny mafana indrindra kosa dia hitantsika ny avaratra andrefa Madagasikara any 9 degré Celsius. Ho amin'ny Lahady faha 20 ny volana aprily 2024 indray dia any avaratra any no misy orana tandrifin-drahona mety hipoitra indraindray. Ny ankoatr'izay dia ifandimy ny rahona sy masoandro fa aorian'ny ny fizavan'ny andian-javona vao maraina ety amin'ny faritry ny avoatany. Angatsiatsika ny maraina ny amin'ny faritry ny atitany araka ny efa voalaza hatrany eny am-piandohana dia 7 degré Celsius indray no ambany indrindra eto Madagasikara izay hitantsika ny amin'ny faritry Vakinankaratra ny amin'ny morontsiraka Atsinanana ny tontolo andro 20 hatramin'ny 24 degré Celsius ary ny morontsiraka Andrefana 17 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny alatsinainy faha 12 ny volana aprily 2024 indray dia ahitana andian-javona vao maraina hatrany aty amin'ny faritry ny avoatany fa andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona izany ny amin'ny tolakandro. Ny any avaratry Madagasikara moa dia hitoy hatrany ny orana tandrifin-drahona. Ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo dia Ibalika be ny masoandro. Dia andeha ny maripana indray no jerentsika ho amin'ny vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy faha 12 ny volana aprily izay. Somary nahitana fiakarana kely ny ambany indrindra 12 degré Celsius any Vakinankaratra ny amin'ny maraina, 9 degré Celsius kosa ny mafana indrindra eto Madagasikara ny amin'ny tolakandro izay hitantsika ny amin'ny Analalava sy ny any amin'ny distrikany Maevatanana. Mijanona ao ambany amin'ny ankapobeny tahafaly tony rivotra eto Antananarivo mandritra terinandro ity. Ambanina manodidina fetrany UMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hiverina hiakatra tsikelikely nefa tokony hijanona ao antonony amin'ny ankapobeny tahafaly tony rivotra eto Antananarivo. Iny ary dia izay indray no meteo azona roso antsika ho amin'ity alina ity. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho an'ny isam-batan'olona. Mandra-piona tompoko.